raha matahora sy jadony miazakazaka makany amin'ny fampirafesana ny samy malagasy sy ny mpitondra hoy père Prosper. Malasa fisainana ny zava-misy eto amin'ny fireneny manantsafidy ny vahoaka raha iaina amin'izao na tsy hoy Désiré Ramakavelo. Ady tany eny ambolokandriny mihetraketraka loatra ny vahiny manaitra ny fanjakana ny mponina. Zoma faharoambe folo ny volana aprily taona 2024 faly tafiaraka aminao indray tomboky lahy sy tomboky vavy ao anatiny izao fampahalalam-baovao ny MBS izao ary manasana ho ampanajana sy ampitiavana hiaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny lafim-baovao ny politika hatrano no mboatsika ny fampahalalam-baovao. Nampahafatary ny filoha Marc Ravalomanana, filoha mpiara-mitany tanàna ivovonana firaisan-kina sady filoha nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara androany fa hatsangana eny anivon'ireo distrika ny antsoina hoe section ajoro ara-dalàna sy saky ny ambaratonga mpahefana isatsokajiny ireo section firaisan-kina hiasa eny fotony amin'ny fampandaniana ireo kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina amin'ny fifidianana solombam-bahoaka ho avy izao. Tati-baovao ny Asin'Andre Malala sy Manu Randre Malala. Andrindrana ny asa rehetra eny fotony ho fampandaniana ireo kandida natolotry ny vovonana firaisan-kina amin'ny fifidianana solombam-bahoaka dia ajoro isaky ny distrika ny rafitra vaovao antsoina hoe section. Ifondronan'ireo pomba ny firaisan-kina eny fotony indrindra fa isaky ny distrika ity rafitra ity. Androany dia nomeny ny filoha nasionaly ny antoko-tim no sady filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana toromarika ireo distim manodidina any Analamanga nampahafantarana ity rafitra vaovao ity antsoina hoe section. Tombona tsara sy ny fitakatarana zany ny distim misy misy anareo zao dia mitsangana betaka ny section. Ny section tsy maintsy anarana ny hoe section misy rafitra nafahoana koa manenana ny district rehetra dia tsaka zany ny vonoany manaraka ny hoe section isaky ny district tsy maintsy tanana eo zay anaovana ny malombera tsy maintsy anao fividimbeny anareo miaraka amin'ireo tomasy dia tsakanao zany tsy maintsy misy fanapakely vitany hoe ty ny lehibe ny section aty isika tanto Madagasikara tokony hitarika ny ziko zay zany zady iny tsy maintsy isika hitarika azy dia tsy maintsy mamoaka PV nareo na famponana fivoliny. Tsy maintsy atao manaraka ny lalàna io rafitra vaovao atsangana io ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana indrindra ho fiatrihana ny fampielezan-kevitra. Ireto distim ireto no amory sy andamy maneny fotony raha ho an'ny antoko-tim manokana. Manaraka zany io PV io tsy maintsy entina makany amin'ny chef district ho tiavy ary azahoana le chef de service fa raha zany ty afaka anao fampielezan-kevitra. Io le chef de service io no ara-dalàna sy ndrajana fampijoro ara-dalàna ny section isaky ny district taty ty. Io zany tsy maintsy aperakao tsara ny programa tsy maintsy aperaka tsara ny programa anaovana ny fampielezan-kevitra manena amin'ny roapolo na raika amby roapolo andro. Azahoana hoe rehetra ho any aminareo io dia tsy maintsy isika nanao azy aloha mazava aminareo. Izy tsara akoatra ny fividina tanora eo dia tsy maintsy atsangana miaraka mivava ihany le section rakitra isika ny district fa raha tsy manana an'io dia tsaka manao vakaty tsy maintsy ofisy arrivé io dia izy nareo distim zany no miaraka amin'ireo sortena avy any amin'ny raha tokoty pays raha miaraka antsika manao fividité dia misy procès verbal ivoaka hoe ty na filohany tia matoloteo général iny mpanolo-tsaina retina entina makany amin'ny chef district reo mba azotsika mitseketseka mieny eo amizay tsika mba manao ny fantatahana rehetra hoe anao fampielezan-kevitra izy raha zany tsy mahazo fampielezan-kevitra ilànao vanina. Araka izany dia izay kandida natolotry ny firaisan-kina no iarahana manohana ary tsy maintsy manaraka ny toromarika ny antoko ny rafitra rehetra eny fotony. Ny mpiavana rehetra tsy maintsy manaraka tsara ny toromarika fa anaty zany manjary mitabotaka amin'olombelona mazava amin'olo tsara ny tambona teo hoe ny tambo zany dia mba arahantsika majorité. May tsara rehetra reo e? Ny tambona izy ilaitsika dia hoe ny firaisan-kina
politika zany iarakan'io zay navolena aloaloany aloha fampitondrana miary tamin'ireo lay mpiambaranatsika dia aleo district zany tavabenany mety maintsy miresaka amin'ny comtime miresaka amin'ny fokotime zay tsy mahamety ny ampifangaroana ny zavatra hoe sady distine ianao no mbola candidat loko ibaikina anatin'ny politika ma tsy mety satria misy tsika manana discipline ka discipline napetaka hoe paikady be noho izany ny fampivondrona ny eo anatin'ny vondrona politika paikady io satria fanapahan-kevitra no resiny antoko io dia tokony anaraka izany daholo tsy mitiavana eo anatiny tokony anaraka zany hoe mitiavana eo anatiny ka ireo candidat zay natolotry ny antoko amin'ny fifidiana ho azao fifidiana somavaboaka zay tanterahana ny fahatsika bolapolo ny volana may ho azao dia candidat officialy ny antoko io officialy avatantsika iko Madagasikara io ka le zany tsy maintsy fanapahan-kevitra lehibe nypisina avy amin'ny lokobe io avy izany tsy nanapa-kevitra andreo noho izany zany mianareo rehefa destime contine fokotime dia tsy maintsy manaraka tsara fandanina zay natao fanampon'izay na dia tsy tonga nanatrika ity fionana atao amin'ny boropolitika tima sy ny distima ity aza ny filomarika ravanomanana dia nisy ny afatra nampitondrainy ho an'ny mpikambana tima manerana amin'ny Madagasikara. Ny tanjona firaisan-kina dia miaraka amin'ny Maronisa ao amin'ny antenimieram-pirenena izany Maronisa izany dia dinga iray lehibe hosona any amin'ny fandalana indray ny fahefana mba ahafahana mampiasa ny programany antoko paikady lehibe noho izany fampivondronana lery ao anatin'ny vondrona politika firaisan-kina satria fanapahan-kevitra no raisiny antoko izany dia tokony hanaraka izany ihany koa ny mpikambana rehetra. Ireo candidat izay natolotry ny antoko amin'ny fifidianana ho solombavambahoaka izao dia candidat ofisialy ny antoko ka tokony hajaina izany fanapahan-kevitra izany ary tokony ho samy hanao ezaka daholo mpitarika ao amin'ny distime sy comtime mba hanao izay hampandanina ireo candidat ireo. Amin'ny maha-antoko mahatanjaka ny tima dia andraikitry ny mpitarika ny antoko rehetra any distrika sy commune no miara-miasa amin'ireo candidat natolotry ny antoko satria izay ny fampifehezan'ny antoko na discipline de parti. Miandry antsika ireo vahoaka malagasy izay tena latsaka tanteraka any anatin'ny fahantrana lalina ka tokony hanao ny ezaka rehetra isika mpitarika sy mpikambana any amin'ny fototra hanao izay hampandany candidat ny antoko na ny firaisan-kina. Isika atao amin'ny antoko ihany koa dia tokony haneo izany firaisan-kina na solidarité atao anivon'ny antoko izany tsy maintsy porofontsika amin'ny fanohanana ireo candidat antsika izany. Tsy maintsy ataontsika izay fandresena ireo candidat antsika rehetra ireo mba azahoantsika ny Maronisa ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ilaina ny firaisan-kina sy ny fampitokisana eo amin'ny mpitarika sy ny mpikambana rehetra mba ahafahana mandresy lahatra ny vahoaka. Aoka tsy ho adino fa potika ny firenena ary mahantra tanteraka ny ankabeazan'ny malagasy ary miandry antsika izy ireo anarina ity firenena ity noho izany dia tokony asehontsika amin'ny firaisan-kina sy fampandanina candidat antsika izany. Samy natonga solotena avokoa moa ireo birao mandrafitra ny distima isaky ny distrika manodidina any Analamanga. Fatao aoriana ny toromarika ny filomarika ravalomanana dia namoaka fanambazana ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara notro ny mpikarotroka ny antoko tima avy any anivon'ny distrika na ny distima. Ireo candidat atolotry ny vovonana firaisan-kina no tohanandrafitra tima eny fotony araka ity fanambarana tateriny asina Andriamalala sy Manova Andriamalala Atrany. Tsy manohana afa-tsy izay candidat atolotry ny vovonana firaisan-kina ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eny fotony ny distima ny comtime ary ny fokotime raha nambara ny birao politika tima tamin'ity androany ity taorian'ny fivoriana natrea ny distima teto Analamanga sy ny manodidina. Ie nivory teto amin'ny foibe ny antoko tiako Madagasikara teto Belera androany ny birao politika sy ireo rantsamangaiky ny antoko izay mirafitra eo anivon'ny distrika mandrafitra ny atao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Manoloana ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana amin'ny 27 ny volana may ho avy izao dia ny antoko tiako Madagasikara izay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisan-kina dia manao an'izao
fanambarana sy fanamariana zao a taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distim ao atao anatin'ny faritan'Antananarivo sy ny manodidina. Koa ny fanapa-kevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampariana an'izay candidat zay. Dia zay toromarika zay nomena an'ireo tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny fivonana firaisankina ihany. Manana rafitra mazava manerana a Madagasikara ny TIM miainga eny amin'ny fokotany izany antsoina hoe ny FOKTIM, miakatra eo anivon'ny commune antsoina hoe COMTIM, manana ny azy ihany koa ny isaky ny district antsoina hoe DISTIM ary mifarana any amin'ny birao nasionaly. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidian'izay hatrany dia tapitra androany ny fanadihadiana sy fandraisana ny antoran-taratasy firotsako fidiana n'ireo solombam-bahoaka ka nolaviny ovek rafitra mpandray sy mpanaramaso ny antonta-taratasy isaky ny distrika. Misy 7 ireo fitoriana voarain'ny CENI rany vaovao ka maro amin'ireo nolavina noho ny tsy fampin'ny fepetra notakiany lalàna raha nambarany mpampakaten'ny CENI Soava Andriamartafika nisy ankora ny ekena ny fitoroany. Tsy fampiny antonta-taratasy toy ny Rosia fandoavana ny antobola na ny caution no betsaka tamin'ireo fangatahana nolaviny. Rany lalàna mbola afaka mametraka fitoriana eny anivony fitsarana avy momba lalam-pandrenana ireo tsy afa-po tamin'ny valiten'ny CENI. Fa miha-mahery vaika kosa amin'izao ny fanoherana ataon'ny malagasy any amin'ireo faritra ivelan'ny faritan'Antananarivo noho ny antso izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo candidat manana ny lanjany any amin'ny distrika iray. Miroso mankany amin'ny fampifandrafesana ny samy malagasy ny mpitondra raha ny fisamborana sy ny fampijaliana ara-taratasy atao amin'ireo candidat nojerena. Miozongozona ny fototra ijoroan'ny fanjakana sy ny androm-panjakana noho ireo fanapa-kevitra raisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fanadihadiana Asina Andriamalala sy Manohy Andriamalala atrany. Miazakazaka makany amin'ny famparafesana ny samy malagasy raha ny toedra rahampirenena ankehitriny jerena ho ny mpanao gazety no sady mpamakafaka politika ny Mopera Prosper Ratovy Mananarivo. Efa ely zany no itataratra saingy ny any baribary izany nanomboka tamin'ny fanesorana antely vaimanta any Kristina Razanamaso tsy ho filohany anteny meram-pirenena intsony ary tsy nijanona teo fa mitohy amin'ny fanaovana atsonjay ireo candidat ny mpanohitra sy ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Faritra maro eto Madagasikara no ahitana fanliana candidat izay manana ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny faritra misy azy ka hita fa miha-mahery sy miha-mafana ny fanoheram-ponina any amin'ny faritra. Ny zava-mitranga eto amin'ny firenena zany amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe miazakazaka any amina fampifandrafesana ny samy malagasy ary amin'ny alalan'ireo faniliana n'ireo olona izay nanankiana amin'ny malagasy ny fitokisany sy ny andraikiny any amin'ny faritra. Raha tsy tenitsika afa-tsy ny hoe filohan'ny anteminera-pirenena na ny mpaniny iny Kristina Razanamaso manana endrika anankiray an'izay satria rehefa niseho reny dia nanjary nitranga le zanaky ny faritra nanohana ny ramatoa filohan'ny anteminera-pirenena. Dia ireo kahana candidat sasatsasany izay hiaran'ny antso-jay samihafa mahatonga ny zanaky ny faritra mijoro ihany koa ohatra ny tany Anosibe, ny any Avangaindrano, ny any Dego sy ny sisa. Dia ataoko hoe lasa miha-matanjaka zany zay le hoe fanoherany zanaky ny faritra ny fanapahan-kevitry ny olona eo fitondrana. Za tsy hiteny hoe ny fanjakana satria rehefa mijery an'le antso-jay dia ny olona eo amin'ny fitondrana no mampirisika ny misehatry ny asam-panjakana ny ovek ny any amin'ny impôt amin'ny resaka rederetement fiscal sy ny sisa. Dia ohatrany hoe tsy mahatsara ny firenena zany fa mampifandrafy ny malagasy ary miteraka
fizarazarany eo amin'ny samy malagasy satria manahirana an'la izy de ohatrany hoe Antananarivo no mahazo tsiny hoe ao Antananarivo ao daholy, ao Antananarivo no manao an'izao nefa tsy misy idiran'ny mponina eto Antananarivo akory ny zavatra sasany. Anisan'ny fitaovana iray eo ampelantanan'ny mpitondra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana entina anampenana ny vavan'izay samy lazany marina. Anisan'ny mampizongosona ny androm-panjakana sy fototra ijoroan'ny fanjakana ny fanapahan-kevitry ny HCC izay mahabe resaka. Ny fanapahan-kevitry ny HCC amin'ny zavatra toy iny zany de fa olana angezabe teto amin'ny firenena satria hatrany amin'ny resaka zom-pirenena na ny filoha ny tamin'ny fifidianana samy hafa ireny de nampametram-panotanina samy mpahay lalàna izy de ataoko hoe mametram-panotanina eo anatrehan'izay ary na ny mpianatra any amin'ny première année izy de mahatsiaro menatra zany eo anatrehan'ireny hoe zao ny zavatra ianarana any an-tsekoly nefa zao ny ataon'ny olona hoe manam-pahaizana mandray ny fanapahan-kevitra ohatr'ireny de ataoko hoe ny zavatra miseho ohatran'ireny zany dia manapotika ny androm-panjakana aloha amin'ny lafiny anankiray zay izy ny tokony hiaro azy. Lafiny anankiray faharoa de atahoana moa zany no hanome antoka fa isy rafim-panjakana mijoro ara-dalàna eto amin'ny firenena raha ohatra ny tena misehatra ny lalàna no voahososy satria na i Ramatoa Kristine zay niaran'ireny fanapahan-kevitra ireny de maneho an-kariary hoe tsy misy fanajana ny lalàna mipetraka mihitsy ary ny décision reny ka amin'izao fotoana izao zany tsika de crise ngeza be amin'ny androm-panjakana ary indrindra lay fototra ijoroany ny androm-panjakana sy miaro an'izay androm-panjakana zay de ny lalàna no azo lazaina hoe mikorontana amin'izao fotoana izao. Afana ny anankanja amin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ho iatra ny ity mpanao gazety no sady mpamakafaka raharaham-pirenena ity. Iara mahita sahady ny mizana tsindrinila ataon'ny mpitondra ka mampiroso atsika makany amin'ny fanjakana tsy refesy mandidy sy tany tsy tandalàna. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany de ohatrany hoe azakazaka moa zany amin'le hoe ady ho amin'ny maro anisa na ho an'ny mpanohatra na ho an'ny mpitondra fa raha reny zava-misy ireny zany jerena de tena hoe ahafana ny fifanoherana eny ankanja aloha satria samy iady azo maro anisa amin'ny vahoaka ny vahoaka ny tena tompon'ny fahefana de ny olana ao anatin'le izy zany de le hoe tena tsapa amin'ny vahoaka ve zay fahefana zay ary tena afaka any amin'ny safidiny izy. Lafiny anankiray faharoa zany de le hoe mbola hiverina ve ny alabato sy ny firaisana tsy kombakomba eo amin'ny androm-panjakana satria eo an-tanan'ny mpitondra zay mihevitra ny tena no maro anisa foana ny fahefana amin'izao fotoana izao de hitantsika ireny antso-jay reny hoe any amin'ny évêque any amin'ny ndraikitra ny sampandrarahany etra mety histranga koa ny hoe candidat tohanan'ny Sisco na tohanan'ny amin'ny fampianarana zavatra na mpiasa ny fitaovam-panjakana dikan'izany de tsika zany miezaka miditra ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ary fanjakana tsy tandalàna. Hatramin'izay nahazona ny fahaleovan-tena mbola tsy nisy izany fanesorana filohana androm-panjakana lehibe misy roa izany. Mbola tsy nisy ihany koa ny fangatana fanesorana ambasador vahiny miasa eto Madagasikara izany hoy ny Général Désiré Ramakavelo. Manginy ireo mpahay lalàna eto amin'ny firenena manoloana ny fanitsakitsan-dalàna misy amin'izao. Malasa saina ny zava-misy eto amin'ny firenena, saingy anjara ny vahoaka malagasy izay tena tompon'ny Madagasikara no manapa-kevitra na mbola hiaritra amin'izao na tsy. Fa nadihadiny ny Njava Andremaefa sy mbola avatsara. Tranga mbola tsy nisy teto amin'ny tantara am-pirenena hatramin'izay izao ataon'ny fitondrana rajoelina izao ho ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Tena sambany mihitsy misy an'izany hoe volohana androm-panjakana tsy ray faharoa tsy mbola nisy an'izany hoe masivo ny firenena vahiny ka roana. Zavatra mbola tsy fahita zany zavatra mbola tsy fahita zavatra tena mahavariana azy indray de hoe ohatrany misy zavatra ohatrany alaim-panahy eritreritra nyrenyle tamin'ireny le hoe filoham-pirenena ny any amin'ny fitsarana mihitsy no manao fanambarana amin'ny mpanao gazety dia
filoam-pirenena no nieritreretina kasana hovonoana dia anisany voatonontonona tao ny masovo vahiny anankiray kanefa dia nahagaga fa le voatotoina tao aloha de tsy nisy fiantsona n'le masovo totra ny voamaika ny toy ny atsara raha ny fifandraisana de mampamitra-panontaniana hoe rehefa fotoana inona no ampiarina raha misy tranga ara-pifandrainana ara-politika tena azo lazaina hoe manohitohina ny atao hoe fiandranam-pirenena indrindra filoam-pirenena zany ny kasaina hovonoana de totra ny vita ho azy malaza fisainana tena malaza fisainana am'izao fotoan'izao moatsika de raha mahita io hoe filoana androm-panjakana anankiroa ny tena mahalasa fisainana hoy tsy manambonahitra misotro ronoana ity dia mangina tsy andrana isampeo ireo mpahay lalàna eto amin'ny firenena nakaizy ireo olona tena hoe mahay lalàna manakaiky ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao tsy hanonona anaran'olona fa anisany tamin'ireny olona reny efa lehibena androm-panjakana anankiray zay hoe mpanara-maso ny fanajana ny lalam-panorenana to tsy hahenona feo malasa fisainana koa zany zavatra any samy laza daholo ny hoe araka ny andininy zao ny lalàna misy ny sisa tsy ny sisa de variny ianao fa hoe inona ary ny tena marina zao zay tokony tena hoe hovana tanteraka ve ny lalàna misy eto Madagasikara ifanaraka amin'ny zava-misy sy ny toetrandro ka raha ohatra moa hoe ilaina ny hoe ny ampandeha ny firenena ve ny ametrahana didy-jadona ko ampafiry ny firenena manao didy-jadona moa eto Madagasikara hitan'izao tontolo zao ny zava-misy eto Madagasikara ka tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola ny Madagasikara ny zava-misy hoy ny fanazavana tsy hanana ny firenena ny ivelany itokisana ntsony tsika tsy misy fampatokisana ntsony zay anisan'ny loza amin'ny tatahoantsika faharoa na ny ataontsika hoe fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola aza mety hiahatra ndraiky eo asa moantsika ve tena mahavita tena zay koa ny fantaniana mipetraka fa raha mahita ny aratsy ny lalana ianao sy ny fiainana amin'ny ankapobeny ohatra mba malasa ny eritreritra ihany tokony hampieritreritra ny mpitondra ihany koa ireny fanambarana nataony avy amin'ny firaisamon'nym-pirenena ho maly ireny ho ihany ny fanazavana sao dia ny fiarahamon'nim-pirenena no azo raisina amin'izao fotoana izao ho mpanelanelana mba hisiny ny filaminana sy ny fandrosoana eto Madagasikara satria zay nanandrana rehetrarehetra anie zao dia ohatran'ny sanatry ny vava ladiny lela atao nandamoka moa matrotsy nahitana vokatra dia nandamoka ny dikan'izany ary mampalahelo mihitsy satria niezaka de nisy inona ny tsy varavarana ny donina tao anatin'ireny ataontsika hoe sehatra hitakakatsahana vahaolana reny mivava nidodomina daolina ny any velana ny aina tao anatiny na niatsana ny areo saingy zao sisan'ny hafarany de hoy aho hoe mampieritreritra reny sitona lakilozy ataon'ny fiarahamon'nim-pirenena reny ary ingany mba hisy sofina iaino satria Madagasikara ny 7 tapitrisa tsy fatsilona vitsivitsy fotsiny any malagasy 7 tapitrisa i Madagasikara fa tsy an'olombitsy anjaran'ireo 7 tapitrisa ireo araka izany misafidy na mbola hiahitra izao zava-misy izao na ihany koa tsy anaiky intsony ka hijoro fanavotam-pirenena fatotosa androany tetsy amin'ny fohibeny FES ny fifamindra-pahefana teo amin'ny Constantin Grond solotena maharitra ny tarika ny FES eto Madagasikara teo aloha sy ny solotena maharitra vaovao Mariam Meyer tapitra tamin'ity taonty feptom-piasan'ny Constantin Grond ka i Mariam Meyer no hitantana sy solotena ny FES eto Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka nanamafy ny tenany fa anohy ny asa efa nataony teo aloha ary anatsara hatrany ny asa ary ny adidy sy ny andraikitra efa nataony FES eto Madagasikara ny tolorana amin'ny Marbonahitra officier de l'ordre national mi Constantin Grond ho marim-pakasitrahana azy nandritra izay 5 taona ny itondrany FES teto Madagasikara izay navavay ny fidangana ny vidim-pianana sy ny tsy fandriam-pahalema natao anatin'ny 5 taona izay ary tsy misy tsy mikaikaika tamin'izany olom-pirenena no tsikafony ny fandarana miara-manonja androany ireo tsy fetezana amin'ny lafiny sosialy marobe misy eolana eto Madagasikara amin'izao famitinana ny fandarana miara-manonja eo amin'ny rindra-tsary ny Mathieu Princy misy eolana tsy fetezana eto amin'ny firenena indrindra tato anatin'ny 5 taona izay tsy ahitany mpitondra vahaolana fidangana ny vidim-pianana izay mampikaikaika ny ankamaroan'ny vahoaka efa zary lasa fiainana andavanandro ho an'ny fianakaviana sasany ny mihinana tapakibo na mampiena nisy sakafo arotsaka noho ny falafosany vidiny entana fampiasa amin'ny andavanandro
raha ny maridrefy tsy ny antotanisa mivoaka manoloana izao fahasairana ny vahoaka izao dia inflation galopante ny misy eto ho nisy olombam-bahoaka tojo andrimapandry tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Raha mbamboarinao zany chiffre tsy ataonao à deux chiffres l'inflation rehefa à deux chiffres matsy ny inflation dia ny anaran'ireo hoe inflation galopante dia zao ny olona azo jerevana amin'ny olona isa tokantrano io e tonga dia fantatry ny olona tsy raha zany chiffre ambamboarinao zany fa ny olona dia ny any anaty volaniny ny fiainana ao amin'ny ankonana izy iza moa zao tsy fika ny tsy marary sy mandre sy mahita hoe miena mihitsy zao ny fahefa mividy isa tokantrano amin'izao fotoana zao na ny sakafo hoanina ao anaty vilia ary miena amin'izao fotoana zao e kapokarotsaka ny kapo mivariny mieny raha tokony inana vary zao anao a mangazo no anao na voanjo no anao natalizana tena mafy nge zany na paty novidinao a misolo le vary na tokony intelligent anao no ihinam-bary indre matisa anao a no mihinam-bary be tapika ny gasy am'izao fotoana zao ohatra inona ny kilao amin'ny vary am'izao fotoana zao ary ohatra inona ny vary tamin'ny andro ny flora valymanana ataovy ny fampitany ny karama tsy miakatra ny asa fampikarana na tsy misy ary io raha io nge zany de zao hoe mahatonga an'io ihany ko io vitangan'ny vidim-piainan'io de eo ny importation. Ankoatr'izay fidangana ny vidim-piainana izay anisany mampikaikaiky amin'izao ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana nosy distrika Sokajina ho faritra mena amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ny distrika Anamparavaravolo dia nandritra ny zay fitondrana nataoko hoe tamin'ny ray sy roa arivo nitondran'ny président Marc Ravalomanana hatraty amin'ny 7 sy 4 arivo tsy ary fantatry ny olona tany zany hoe resaka kidnapping zany tsy fantatry ny olona zany fa tatoato nanomboka tamin'ny taona 18 sy 4 arivo nankaty dia na dia zazakely voatavy tsy mifandraka ary dia mahafantatra hoe mody fa arivany andro fa ho avy ny kidnapping lasa mampalahelo ary nany fo ary mieritreritra an'izany rehetra zany dia mangoraka satria zavatra tsy ary nisy nandritra ny 80 taona lasa nisy tany amin'ny faritra Paravaravolo ary ny tena mampalahelo dia ohatrany hoe misy mpibaiko na misy mpaniraka satria ny olona tratra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ohatrany mbola tazanay miriry any ary tena mametraka mihitsy sy miteny hoe mbola zay aloha ny eto fataovy zay taonareo. Mihiba avokoa ny maridrefy andrefesana fandrosoana izay indraindray ny mpitondra amin'izao latsaka kanterena ny valopolisy sanjaton'ny malagasy ta izay masokajy amin'ny Madagasikara ho firenena anisan'ny mahantra indrindra maneran-tany. Eo amin'ny lafim-baovao ny sosialy kosa indray vahiny no ambadiky ny fakana ny tany efa nohajariana nandritry ny taona maro hoy ireo mponina etsy amin'ny fokontany Ambolokandrina no hitsakitsana mamalagasy hoy ireo mponina satria nariana tany naty rano maloto ny sainam-pirenena sy ny banderole napetraka teo amin'ilay tany miantso ny fanjakana hijery akaiky ity raharaha ity moa ireo mponina raha niresaka tamin'ny injava Andriamaefa sy mbola afa-tsara. Nisy nanala rinarina tany anaty rano maloto ny banderole sy ny sainam-pirenena napetraka ireo mponina teto amin'ity tanimbary ity maneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fangalana ny tany efa nohajarian'izy ireo antaonany maro raha ny fantatra hoe ireo mponina dia baiko avy any ambony no azon'ireo mpiambana ity toerana ity ka nanao izao fomba ratsy manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena izao voapirofo ho ny fanazavana fa vahiny no mikasa akantany ka tsy manisy asy ny mahamalagasy. Zany toe-javatra zany dia manahirana tokoa satria toko hoe ny sainam-pirenena fanitsakitsehana ny mahamalagasy mihitsy zany ary tsy takona penina fa vahiny mihitsy no ao ambadika izao toe-javatra zao ka mahamalagasy atsika mihitsy nitaditakitsahan'ny vahiny natapin'teo amin'izao fotoana izao ka niankatahana amin'ny fanjakana amin'ny fitondram-panjakana dia mba hijery akaiky zao toe-drarahana ety amin'ny fokontany saika Ambolokandrina zao satria manjatony ny fianakaviana mivela amin'izy io tsy vitany fambolena vary ihany no natao fa eo ihany koa ny efa hitantsika zao fa manamboatra le tany anaovana ny anan-drano zao ireo dia ihany koa zao fa hitantsika fa manala an'izay fako zay zany manamboatra ny kanal ka ny angatahanay zany dia mba hojerena akaiky zay toe-draraha misy ety Ambolokandrina zao mba hisitraka nyzany sy hoan'izany ny mpamboly ety amin'ny Ratsaivina tanimbary mirefy 7 hektara ity tany adin'ny mponina Ambolokandrina sy ny orinasa vahiny iray ity efa nitaonany maro no voalaza fa nanajary ny tany ireo mponina ary tokantrano 270 no mivelona amin'ity tanimbary ity ka antony mahatonga ireo mponina manohitra izao fakana ny tanin'izy ireo izao.
eo amin'ny maresaka iray ny sampirenena kosa indray mitoy tsy misy fitsarana ny ady eo amin'ny Hamas sy Israel amin'izao fotoan'izao na misy aza ny fanelanelana nataon'ireo firenena samihafa sy ny antso nataon'ny firenena mikambana ny ampitsarana ny fanomezana fitaovam-piadiana ho an'i Israel. Manambana iamafy ny ady nilaza ny anao valifaty ary tsy anaiky mora amin'ny fahafatesany zanany telo izay maty ny daroka bomba nataon'i Israel ny lehibeny Hamas. Fanadihadiana eo amin'ny ataony Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Namoy ny zanany telo tao bande de Gaza ny lehibeny Hamas Ismaël Haniyeh ny alarobia lasa teo vokatry ny daroka bomba nataon'ny Israelianina. Tsy azo ekena ary famonoana olona ankitsirano nataon'ny Israely ho Ismaël Haniyeh raha nijery ny vatana mangatsiaka n'ireo zanany tao amin'ny hôpitalin'ny Doha Qatar ary raha andeha mivantana tamin'ny fahitalavitra tao an-toerana. Tsy maintsy isy ny valifato ny fanamafisana ampahibe maso ary tsy anaiky mora foana izao vonon'olona izao ny tenany. Ampiakatra ny maripany amin'ny rotonta araka izany ity tranga ity izay niseho no andritra ny fotoana ny virian'ny firenena rotonta nijerena vahaolana ampitsarana ny ady. Nanamafy tetsankila ny Israelianina fa tompon'andraikitra raha miaramila telo no kendrena tamin'ny fanafihana nataony teo anatrehan'ny hetsika islamista saingy izao ny antefa tany amin'ny zanaky ny lehibeny Hamas izao. Ankoatra ireo, olona 120 ihany koa maty ny daroka bomba izay nahazo ny trano iray tao Zawanda afovoan'ny bande de Gaza. Hatramin'izao, nandamoka ny fanelanelana nataon'ireo firenena samihafa sy ny firenena mikambana tsy hamatsy fitaovam-piadiana ny Israely intsony. Mitohy ary hamafy hatrany mantsy ny ady eo amin'ny rotonta. Raha ny taremarika n'avokan'ny agence gouvernementale américaine dia efa mananika ny robetsy ihany koa ireo olona tratry ny tsy fampitsakafo mahervaika ao an-toerana. Ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Constantine no aranao avarianan'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahanao feno ianao ny ara-dalàna aminay hatramin'ny farany, mamay fotoana anao ny tenako amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.